tonga eto a tsy zany mendaменdanao président fa noho ny fahitako fa tena mijaly ny vahoaka tsisy mpiarotsony izy miravoravo tanana ary tompony mangatakatana ohatra ratsy ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe maka fahefanan-keriny zany na manao coup d'état zany tena ohatra ratsy ary efa ohatra ratsy a tsy voafiteninao tsony satria hainao mpitondra manao an'izy ka niza zany mahatonga hoe tsika anamboatra fa tsy mba andravo tsika anangana fa tsy andoro ary tsika hijoro amin'ny fahamarinana zany ady amin'ny kolokolo zany a tsy maintsy ataotsika nijero anazy tena kion-dalana anankiray eto amin'ny tantaran'i Madagasikara ty fifidianana ty tsy zay olona rehetra mamikabary na manam-bola no tokony anatanteraka tsara ny asa fa zay olona mitana ny teniny ary tena mitondra marina le hoe anangana firenena vanina tiany action plan 2 na le Madagasikara action plan faharoa vao tamin'ny alahady izy ty no naseho vahoaka ary iny manifesto iny a tamin'ny sabotsy arivo tamin'ny lahady a tao abeorika na mpisevana an'izy ty tsisy manana an'ity ary tsisy avitan'ity satria nahoana ny faritany rehetra ny commune ny mpamatsy vola reo firenena matanjaka miaraka amintsika hiaraka natanteraka an'ity indray ho amboarina indray ny lalana dia anotanio zay candidat tonga eto anotanio rovina vitainy io ary ahoana iny kabarinao iny sasany laza hoe telopolo taona sasany laza hoe mbola maka initiative anivelany ihany sasany laza hoe tsy mila vola avy anivelany diso be zany hoe tsy mila vola avy anivelany zany mampandeha an'ity firenentsika ty a tsy maintsy miasa miaraka amindreo firenenindreo sika ary efa miara-miasa amindreo tsika tsarovo tsara fa tamin'ny 5 dada nanafoana ny trosa rehetra ny Madagasikara dada ny nanafoana an'iny tany Washington rehefa misambotra aloha tsika zao de efa oriny tsika ilaza hoe mazefatra loatra aminay fa fafao indray ny trosa fafany indray reo fa avy eo